matotra ny fiaramiasan'ny miaramila amerikana sy ny miaramila malagasy misy ny délégation miaramila amerikana izay mifampizara ny traikefany ho an'ireo eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Misy ny fifampizarana sy fifanakalozana traikefa teo amin'ny tafika amerikana sy ny tafika malagasy ka délégation amerikana izay nitarihan'ny major David Bourne ny tonga nitsidika ireo toeram-panofanana miaramila teto dia ny école d'état-major académie miaramila any Antsirabe ary ny bataillon Recomp Etsy-Fiadanana. Nandritra ny telo herinandro no nisy ny fifampizarana traikefa teo amin'ny miaramila malagasy sy amerikana ary tamin'ity herinandro ity dia nisy ny fizarana mari-pahaizana ho an'ireo manam-boninahitra malagasy eo anivon'ny sekoly miaramila. Misy ihany koa ny fanolorana faneva ireto vahiny ireto. Misy ny fifanakalozana ara-kolontsaina teo amin'ny rotonta, teo ohatra ny fampahafantarana ny kolontsaina sy ny fomban-drazana manamarika amin'ny faritra tsiraray manerana ny nosy. Teo ihany koa ny fampisehoana ireo karazana sakafo malagasy, ireo miaramila amerikana ireo. Naniry ny tohizan'ny fiara-miasa eo amin'ny tafika malagasy sy ny tafika amerikana lieutenant colonel Steven Clark tamin'ny fandraisam-pitenenana nataony teo amin'ny bataillon Recomp.